faly miarabantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharana zao na aiza misy atsika dia noho ny famindrapon'ny ray ny fahasoavany ny fitiavany ny fitahiny mbola mahatoy zao atsika ary hanomezany tombonandro afahantsika mandray ny teniny amin'izao fotoana zao fanamasina endry lay fanahany famarinana hitarika atsika amin'ny marina rehetra ao anatin'izao fandaharana zao miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Soranao zay ray mahalalany amin'ny famindraponao, fitiavanao, anomezanao tombonandro afahanay miaino anao amin'izao fotoana zao. Sambatra nona sy mangetaheta ny famarinana hoy ny teninao dia ianao no amoky ny tsirairay avy zay mangetaheta ny teninao. Anala ny sakana rehetra, anala zay rehetrarehetra tsy avy aminao ny teny ary anamasina ny aty aminay tsirairay avy. Ho tanlonaka ny fony tsirairay avy aniriny ny teninao ary amin'ny hery sy ny fahefana no hitorinan'izao ho voninahitra ao ray malala. Ny lalanao Jesosy mpamonjy. Amen. Ny lohatenin'ny fizarana androany fampianarana, fampaherezana teny ho antsika tsirairay avy dia ny hoe tsy misy ozina intsony ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy misy ozina intsony ao amin'i Jesosy Kristy. Antsika tsirairay avy mandray an'izany teny zany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, lalana sy famarinana ary fiainana, ilay anarana tokana mena ny olona azona famonjena no hitenenako fa hisokatra ny masonao androany, hiala ankirana amin'ny masonao androany mandray an'izao teny zao, hiala ny voaly amin'ny masonao amin'ity androany ity, ary ilay teny famarinana anafaka anao. Zay fatopatotra rehetra, zay geja rehetra mamatotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay Andriamanitra velona tapaka zany rehefa mandray an'izao teny zao ianao. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela. Ary zao teny zarena amintsika izao dia maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela satria tsy tenin'olombelona, tsy fanambaran'olombelona fa fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra velona, lanitra sy ny tany ho levona hoy izy, fa ny teniko tsy mba ho levona. Ary zany teny zany dia fanasy fiainana hoy Jesosy mpamonjy amin'ity androany ity. Eto ampitoerana eto ao anatin'izao 20 minitra zao hitoeranao andrainesanao ny teny, anamasina anao zany teny zany, anamarina anao zany teny zany, anafaka anao zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary tahaka ny voasoratra ao amin'ny Isaia 5:10 dia hoe tsy verina maina ny teny raha tsy efa natanteraka zay nampanirahana azy. Zany teny velona sy mahery zany ho amintsika tsirairay avy ho fantatrareo ny marina ho Jesosy ary ny marina ho anafaka anareo tsy ho andevo. Teny mitondra fiainana ho antsika tsirairay avy. Tsy misy ozina intsony ao amin'i Jesosy Kristy. Galatiana 4:17. Kristy nanavotra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina amonjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiana ny Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Apetraka amintsika tsirairay avy zany teny zany. Tsy misy ozina intsony ao amin'i Jesosy Kristy. Ho anao rehefa nateraka indray ianao, rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy ianao, dia izao ny marina ho anao ary voalazany tenin'Andriamanitra tsy misy ozina intsony an'izay rehetrarehetra ao amin'i Jesosy Kristy. Averiko ilay teny teo, Galatiana 4:17. Kristy nanavotra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina amonjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo. Ny olona tsirairay avy voateraka izy, vao tonga teto tany izy dia nandova ota. Ary rehefa nandova ota izy dia tsy mahay mankatoan'Andriamanitra, tsy mahay manaja sy manaraka ny fitsipika ny didiny lalàn'Andriamanitra. Ary noho ny lalàna dia hita fa malemy isika ary tsy mahavita isika. Ary noho ilay fahotana dia voaozina ny olona rehetra. Fa ny manala ny oziny io
na tonga ny olona ho afaka amin'ny ozina dia Jesosy Kristy, satria voalaza voaozana izay rehetra miantona amin'ny azo. Ny atonga antsika ho afaka amin'ny ozina dia tsika tafiditra ao amin'i Jesosy Kristy, tsy hoe tafiditra ao amin'ny antoko-pivavahana, amina fikambanana anankiray, amina antoko-ponoana anankiray, ka manao asa fanompoana sy mandony adidy amanandraiky adidy rehetra sy manao ny asa mandraraha rehetra sy mandoha vola, dia izay no mahatonga ho afaka amin'ny ozina. Sanatria dia sanatria izany. Tsy ny lalàna ankatoavana no azon'ny olona famonjena, tsy ny fankatoavana ny lalàna no azon'ny olona fahafahana, tsy ny lalàna izay ankatoavana no manafaka ny olona amin'ny ozina, tsy ho afaka velively. Galatianina 4:2 dia voalaza hoe raha ohatra ozy izy ka tamin'ny lalàna nazona famonjena, nazona fanamarinana, dia maty foana Kristy. Galatianina 2:2-20. Fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Tsy ny fiezahako ankatony lalàna, lalàn'ny Baiboly zany, lalàna 300 voasoratra ato amin'ny Baiboly zany ho an'ny jiosy ny atonga azo ny famonjena. Sanatria dia sanatria zany. Fa voalaza mihitsy hoe raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Tsy mahamarina antsika ny fankatoavana ny lalàna, ny fanarahana ny lalàna, fa mametraka antsika anaty ozina ary zany. Voalaza ato amin'ny Galatianina 5:5. Galatianina 5:5-4 zao ny voasoratra: dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza izay mitady ho hamarinina amin'ny lalàna. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo. Dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza mitady ho hamarinina amin'ny lalàna. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo. Izay ny valaza ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Ny mahatonga antsika anana ho hamarinina, mahatonga antsika ho afaka amin'ny ozina, mahatonga antsika andova ny fiainana mandrakizay, tsy ny fankatoavana ny lalàna sy ny fanarahana ny lalàna, ny fitsipika rehetra atao anatin'ny fanekena taloha miboky ny lalàna ny 300 izay napetraka ho an'ny jiosy. Fa ny mahatonga antsika ho voavonjy dia ny raha soan'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny azo fijaliana, ahatonga antsika hanana fiainana mandrakizay rehefa mino isika. Apetraka amintsika tsirairay avy zany fahamarinana zany teny zany. Tantaran'ny Galatianina dia zao: ny mpino rehetra tao Galatia dia nitorian'i Paoly ny famonjena, ary ny bebaka ireo nandray ny famonjena, tonga olom-baovao noho ny fibebahana, noho ny finoany an'i Jesosy Kristy, ary ny famonjena nitoriana dia famonjena fahasoavana, tsy avy amin'ny asa, tsy avy amin'ny fankatoavana ny lalàna. Dia izay no napetraka tenin'Andriamanitra fanambarana voarain'ny Paoly ary nyzarainy tamin'ny mpino rehetra, fa noho ny tonga ny fotoana tatoriana dia nisy nanakorotana ny tao Galatia, nisy nanakorotana, nanabataba, namily saina ary nametraka fisalasalana ny amin'ny famonjena maimaim-poana vokatry ny finoana, fa nilaza hoe tsy maintsy forany ianareo zay vao mahazo ny famonjena, satria ny famorana no lalàna napetraka ary fanekena amin'Andriamanitra sy amin'ny olona. Dia napetraka Paoly mihitsy namerina nanoratra ho an'ny Galatianina Paoly hoe tsy nyresaka lalàna no azona ny famonjena. Ary ny teny mihitsy ary Paoly moa hoe ry Galatianina adala, na ninona gaga raha ny oratrinareo ka nifindra fangana hiala tamin'ny filazantsara nitoriana taminareo ho amin'ny filazantsara hafa. Ao amin'ny Galatianina 2:1 izy milaza zay. Tsy lazaiko anefa ozy izy fa misy filazantsara hafa, fa ny filazantsara dia tokana ihany, fa misy ny manatsatso sy manodina sy mamily ny filazantsara ny fahasoavana, ny finoana izay azona ny famonjena, ary mamily izany amin'ny hoe fankatoavana ny lalàna, fanarahana ny didy fitsipika azona ny famonjena. Tsy zany ny azona ny famonjena, fa ny finoana an'i Jesosy Kristy, ny fibebahana, ny fanekena ny ran'i Jesosy anamasina, amela elo ka anadio atonga olom-baovao no azona ny famonjena.
ary apetraka amintsika tsirairay avy zany teny zany. Galatiana toko 7 andininy 7 ary fa raha avy amin'ny lalàna ny lova dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony. Galatiana toko 7 dia manambara mihitsy hoe itsika tsirairay avy dia novonjena noho ny fahasoavana. Raha mbola teo amarinina amin'ny lalàna isika dia tafasaraka amin'ny Kristy, apetraka amintsika tsirairay avy tsara zany. Ina moa mahatonga ahako izaran'izany indray? Satria be da be eto Madagasikara no fivavahana, antoko-pivavahana, antoko-ponoana, mpitory filazantsara, milaza fa irak'Andriamanitra, irahan'Andriamanitra, apôstôly, mpaminany, evangelista, paster, izay mbola mametraka ny olona eo ambanin'ny lalàna indray. Apetraka amintsika tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra voasoratra dia zao: ny famonjena dia avy amin'ny finoana, ny famonjena dia fahasoavana. Ndao raisika ny tenin'Andriamanitra any Petera voalohany, Petera voalohany toko voalohany andininy 7. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana, fa ny rahasoan'i Kristy toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Ny nanavotana antsika tamin'ny fitondrantena adala izay nilovana tamin'ny teo aloha rehetra, fitondrantena adala izay azo tamin'ny netin-drazana, tsy resaka fankatoavana ny lalàna, tsy resaka fandoavam-bola, tsy resaka fanompona, fa ny rahasoan'i Jesosy Kristy no manafaka amin'izay rehetrarehetra ozina, avy amin'izay rehetrarehetra fitondrantena izay nilovana, fitondrantena ratsy, fitondrantena adala hoy ny voasoratra. Tsy ny fidirantsika amina antoko-pivavahana na amin'ny toko-ponoana, tsy ny famonjentsika fotoana akory ary no manafaka atsika, fa ny rahan'i Jesosy Kristy no manafaka atsika. Misy mametraka amintsika mantsy hoe ny fahafolo-karena dia napetraka ho an'ny zanak'Andriamanitra. Tsy dia tsy izany, tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra ny fahafolo-karena. Averiko foana zany teny zany ary toriko foana mandra-piavan'i Jesosy any amin'ny raon'lanitra. Fa misy ny mpitory filazantsara mandrahona, mampitahotra ary mamitaka ireo izay nateraka indray, ireo izay tena hoe zanak'Andriamanitra, ary mametraka fa voaozina raha toa ka tsy mandoa fahafolo-karena, mametraka fa mandroba an'Andriamanitra raha tsy mandoa fahafolo-karena, mametraka fa lalàna napetrak'Andriamanitra io ary tsy maintsy tanterahana io fahafolo-karena io. Voalaza atao amin'ny Baiboly ny fahafolo-karena, fa ho an'ny jiosy ny fahafolo-karena, ho an'izay tao ambanin'ny lalàna ny fahafolo-karena. Fa amin'izao fotoana izao tsika tsy ambanin'ny lalàna intsony, fa ambany ny fahasoavana. Ary rehefa maty Jesosy Kristy, nitsangana tamin'ny maty, rehefa voalaza fa rehefa maty izy dia tritra ny lamba izay nanasaraka ny hevitra masina indrindra sy ny hevitra masina sy ny kianja, tritra avy any ambony ka hatraty ambany, ary tsy niverina teo intsony. Ny dikan'izay dia hoe afaka miditra maimaim-poana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, eo amin'ny fieza fiandrianan'Andriamanitra sika noho ny rany Jesosy Kristy, satria noho ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny rano izay namana masina, namela heloka, nankatoavin'ny ray ary nankasitrahan'ny ray no nanokatra ny efitra masina indrindra, ahafahan'iza hiditra eo rehefa mino an'i Jesosy Kristy izy, rovitra tritra ny efitra, ny lamba nampisaraka ny efitra masina indrindra, noho ny rany Jesosy Kristy, fa tsy noho ny fahafolo-karena. Tsy voaozina izany, tsy voaozina izany, tsy voaozina izany, tsy misy ozina izany ho an'izay hoe tsy mandoa fahafolo-karena. Tsy misy ozina. Lainga zay miteny aminao fa voaozina ianao raha tsy mandoa fahafolo-karena, mandainga izy. Zay miteny aminao fa voaozina ianao fa tsy mandoa fahafolo-karena, manambaka anao izy ary te angeja sy ampitahotra anao izy, andoavanao vola hananany harena. Ary ny fahafolo-karena rehefa mijeritsika tsy vola nge, fa fananany, fitaovany. Apetraka izany tenin'Andriamanitra zany. Fa ho an'izay miteny fa voaozina ianao raha tsy mandoa fahafolo-karena, dia voalaza fa mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina. Fa tsy zany velively, Kristy nanafaka tamin'ny ozina. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy tsy ambany lalàna,
fa ambany ny fahasoavana ary zay rehetrarehetra ao ambanin'ny fahasoavana dia fahasoavana namizay na maimaim-poana tsy avy amin'ny asa fandrao isy ireare ho an'izay rehetrarehetra mpitory filazantsara mpitory tenin'Andriamanitra mitarika fivavahana mbola mametraka an'ity fahafolo-karena ity ho an'ny zanak'Andriamanitra mibeba malaky fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra ho avy ny fanavahan'Andriamanitra ho avy Andriamanitra manafaka ny olony amin'izao teny izao fa rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy ianao fiangonan'i Jesosy Kristy ianao zanaka ianao zanak'Andriamanitra ianao ambany fahasoavana ianao fa tsy ambany lalàna fiangonan'i Jesosy Kristy ny antsonanao ny fiangonan'i Jesosy Kristy tsy fehezin'ny lalàna fa mandeha araka ny fanahy izany ny fiangonan'i Jesosy Kristy tsy fehezin'ny resaka fahafolo-karena tsy an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy izany rehefa mijery tsika rehefa teraka ny fiangonana ao amin'ny asan'ny apôstôly hatramin'ny farany rehetra tsy misy resaka fahafolo-karena intsony ao satria tsy fampianaran'ny apôstôly zany ny fiangonana dia miorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly ary ny fampianaran'ny apôstôly dia tsy nampianatra ny resaka fahafolo-karena satria tsy an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy zany ampy zay ny famitahana zanak'Andriamanitra ary ampy zay ny fahatahoranao ianao zay mandray ty teny ity mbola gezay ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fandoavam-bola fandoavana fahafolo-karena ary matahotra ianao fa voaozina raha tsy mandoa matahotra ianao fa misy loza raha tsy mandoa anao averiko ihany za tsy mandoa fahafolo-karena ary tsy misy ozina amin'ny fiainako fa feno fitahiana tsy feno fahasoavana izaho koa tsy mandray fahafolo-karena satria tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany ary maro be ny olona toriko an'izao teny zao nafahan Jesosy Kristy tsy mandoa fahafolo-karena fa feno fahasoavana feno fitahiana feno fiadarana feno fitsaharana ny fiainana satria tsy ambany ozina intsony izy nino an Jesosy Kristy izy manana fitsaharana manana fiadarana manana fifaliana mahazo ny fitahiana rehetra Jesosy Kristy voalaza amin'ny Kolosianina izy ny zavatra rehetra ary ianareo manana ny zavatra rehetra ao aminy voasoratra ao amin'ny Efesiana isaorana ny Andriamanitra izay nitahy antsika amin'ny fitahim-panahy rehetra ny azoantsika famonjena dia Jesosy Kristy ianao mpanompon'Andriamanitra matahotra ianao fa tsy haroso ny asan'Andriamanitra matahotra ianao fa tsisy hoanina tsisy hotafiana tsisy resaka tsisy hotrano ho anao raha tsy mandoa fahafolo-karena tsy fahafolo-karena ny mahavonjy ianao ny ilainao dia Jesosy Kristy ao anatinao Jesosy Kristy ilay fahafenoana ny ilainao dia ny fanahy masina mitarika anao handeha amin'ny finoana handeha araka ny fanahy fa ny zanak'Andriamanitra dia olona afaka ao amin'i Jesosy ary voalaza mihitsy any amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo ny toko faha-raika ambin'ny folo ny manome amin'ny fifaliana ny tiany tompo ary arakarak'izay ananana ny hanomezana fa tsy ho terena ny zanak'Andriamanitra hoe tsy maintsy mandoa an'ity tsy maintsy mandoa an'izao tsy maintsy mandoa an'izao marika izao mibeba raha mbola mangeja olona ianao raha mbola mampitahotra mbola mampimandrahona olona ianao amin'ny resaka fahafolo-karena tsy amin'izany intsony ny zanak'Andriamanitra fa voaozina zay mbola te hanao an'izany Galatiana toko fahadimy voaozina zany tafasaraka amin'i Jesosy raha mbola te hankatony lalàna fa voalaza ny tenin'Andriamanitra dia olona afaka ao amin'i Jesosy Kristy zay no apetraka amintsika tsirairay avy fa zany tena tenin'Andriamanitra velona apetraka amintsika tsirairay avy zany teny zany voalaza ny tenin'Andriamanitra fa afaka isika ao amin'i Jesosy fahasoavana sy famandrapony anaraka amin'ny andro rehetra iainako Jehovah ny mpiandry ahy voalaza ny tenin'Andriamanitra fa zay rehetrarehetra ao amin'i Jesosy dia zanak'Andriamanitra tsy andevo ary rehefa zanaka dia feno fahasoavana feno fitahiana rehefa zanaka dia mandova maimaim-poana fa tsy avy amin'ny asa ny azona ny famonjena manasa antsika tena hamaky tsara ny Galatiana ray manontolo fa apetraka ny tenin'Andriamanitra mihitsy aho hoe Kristy nanavotra antsika amin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina izy hamonjy zay rehetra atao ambany lalàna ary voaozina zay rehetra miantona ambonin'ny hazo apetraka amintsika tsara zany teny zany apetraka amintsika zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy handoa fahafolo-karena intsony ianao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy handoa fahafolo-karena intsony ianao avy mandray zao toro-teny zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy handoa fahafolo-karena intsony ianao manomboka androany ary fa tsy hisy ozina anjoanao zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery ny ozina lefalefa foana tsy hisy antony zany ianao efa rakofan'i Jesosy Kristy eo ambany elany efa rakofan'i Jesosy ambany fahasoavany ary sary mijoro amin'ny anaran'i Jesosy azonao ny fahasoavany tompo mandrakariva ny fanamasina mbola andrakotra anao hitarika anao amin'ny marina rehetra aza amin'ray tsokombakomba amin'ny ratsy olona vany ho ilako fitisa Andriamanitra fa raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompon'i Kristy
fa zany ny filazantsara tena izy. Galatiana toko voalohany andininy fahavalo dia milaza mihitsy hoe na izahay na anjely avy any an-danitra no mitovy filazantsara afa aminareo, afa zay fanotorianay zao voalaza tamintsika zao, dia aoka izy ho voaozina. Raha misy olona mitory filazantsara afa aminareo, afa zay faniraisinareo, aoka ho voaozina izy. Ezana be nge zany tenin'Andriamanitra zany, apetraka amintsika zany. Raha tsy teo ambanin'ny oziny ianao, tomoerao amin'i Jesosy ary mandehana araka ny fanahy ao ambany fahasoavana fa tsy ao ambany lalàna intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.